mandoa ny volany ireo mpikambana amina miliara maro toy ny vidin'ny postra malagasy ny otiva boeny aranomboka amin'ny volana marsana ny voalohandohany ny volana aprily ny famerenana ireo petrabola araka ny fampanantenany ny filohampirenena hoy Richard Narson Tale ny postra malagasy nandritra ny fiviriny ireo tompona andraikitra ny postra manerana ny nosy teny manambola ivadika ho banque postale ihany koa ny postra malagasy atsoatsy hoy ny Taliany ny postra ao rahantsika izay fanazavana izay. Araka ny fampanentanany filoham-pirenena raha teo dia tsisy ny karazany hoe avance raha izay no ilazantsika azy amin'ny famerenam-bola amin'ny ampahany amin'ny volan'ireo mpikambana atao amin'ny otivoeny izay ho totosaina atsoatsy eo am-pandaminana azy tsika zany hoe le fampanentanana ataon'ny président de la République zany no tanterahantsika amin'ny fotoana io. Ho an'le mpikambana izay efa tao taloha dia mazava ho azy fa mahatonga ny postra andray ny otivoeny dia dikan'izay dia ho averina iray manontolo ny sorabola n'ireo olona ireo satria ny tena olana amin'izao fotoana dia manambola ao le olona anankiray nefa tsy hitany nalehan'le volana, tsy hitany nalehan'le sorabola. Ka ny ho ataon'ny postra malagasy zany raha misy olona anankiray manana ataontsika hoe ray tapitrisa dia afaka manantena zany izy amin'izao fotoana izao fa rehefa tonga ny fotoana izay efa tsy ho ela intsony ny andraisan'ny postra malagasy an'io otivoeny io dia hiverina ray manontolo any amin'ilay tompom-bola ny ray tapitrisa zany hoe alao marina tsara kosa nefa fa tsy hoe anao remboursement isika eto fa le sorabola izay tsy hita no averintsika fa iny dia mbola hifanarahana miaraka amin'ny tompom-bola sy mpikambana rehetra le fomba hitantanana an'le vola ao anaty caisse rehefa avy eo.